ao anatin'izay raharaha nitranga tany Nosy-Be izay mofo dia mitohy ny fanadihadiana izay tanterahany mpitandro ny filaminana. Misy mpanao politika iray moa izay nantsoina natao fanadihadiana ao anatin'ity raharaha ity. Ny andinindininy ary. Nahazo fiantsoana ary nohenoina ny teny amin'ny Zandary ny parlementaire CST teo aloha Joseph Yoland. Teo anivon'ny tompo-paritra ny Zandary Marim-pirenena eny Akadindravola Ivato no niantsoana azy tamin'ny Sivora ary avy hatrany dia nentina teny amin'ny brigade de recherche criminelle eny Fiadanana. Nakana ambava ny mpanao politika ity izay efa senatera avy any Nosy-Be teo aloha. Efa mpikambana tao anatin'ny filakevitra ambony tetezamita CST ihany koa Mitohy Joseph Yoland. Izy no nitarika ny vomera amin'sana fanadihadiana momban-draharaha siramamy ary tao anatin'ny cellule de crise ihany koa. Anisan'ireo parlementaire telo amby roapolo nesorina ny tenany nandritra ny fanadiovana farany nataon'ny mpiaradia amin'ny filohan'ny tetezamita. Ho an'ny mpikambana ao anatin'ny cellule de crise dia misy ambadika politika amin'ny fiantsoana Mitohy Joseph Yoland ary tsy azo ekena ho hatrany ny mpikambana ao anatin'ity cellule de crise ity izay ao anivon'ny CST ny toe-javatra toy izao izay midika famotehana olona ary famotehana amin'ny firenena. Mbola mitohy ny fanadihadiana ataon'ny Zandary etsy Fiadanana. Hatramin'ny fitora sasany teo dia mbola mitohy izany ary tsy mbola fantatra na ho tazomy mpitandro filaminana ity parlementaire CST teo aloha ity. Hatramin'ny androany dia tafakatra 730 ny olona nisamborina tany Nosy-Be noho ny raharaha famonoana ireo teratany vahiny roa tao amin'ny toerana ny 3 oktobra lasa teo. Mbola mijanona amin'ny fitsaram-bahoaka nahafatan'ny teratany vahiny roa ny fanadihadiana teto sy mbola nisokatra ny fanadihadiana momba ny nahafatan'ny teratany malagasy roa tao anaty fifanjevoana. Mbola mitohy ihany koa ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ao Nosy-Be. Raha tsy hivina dia nanomboka ny 4 oktobra lasa teo ny napetraka ny tsy fahazoana mivezivezy manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 4 ora maraina ao amin'ny tanàna ny Nosy-Be.